andehantsika andre ny tenin'Andriamanitra lohahevitra anankiray izay petraky ny tompo tarihany tompo antsika amin'ity maraina ity. Jesosy no vahaolana. Alleluia. Allo vakitsika aloha reto andinin-tsoratra masina anankitelo reto. Jeremia 4:30, andininy 7:20, verina kely andininy 7:20. Rehefa avy eo tsika mamaky ny filazantsaran'ny Lioka 9:20, andininy 7:20. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 4:30, andininy 7:20, kisaka kely andininy 7:20. Indro izao Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zavatra sarotra loatra izay tsy haiko va. Andininy 7:20. Endre Jehovah Tompo, indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao nahinjitra, ary tsy misy zavatra sarotra loatra aminao. Filazantsarany Lioka 9:20, ny andininy 7:20. Lioka 9:20, andininy 7:20. Fa hoy Jesosy, ny zavatra izay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Verimberina le hoe hain'Andriamanitra, hainao atao, haiko, zao no Andriamanitra no nofo rehetra, mo misy zavatra sarotra loatra izay tsy haiko va. Valiny hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Somary tapatapaka le jiro tsy ny safidy an'izay zavatra izay tsika fa zavatra misy le izy. Mety ho azon'ny devoly tapatapahana ny jiro, fa ny fitahinanao tsy ho azon'ny tapahana. Ny teny fikasana sy ny valim-bavaka ary ny tsodrano ho anao androany tsy azon'ny tapahana, tsy azon'ny sakanana, fa androany tsy maintsy mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Na dia tsy azavaina sy faritana lavabe azy, ny makasika ny atao hoe olana dia iarahantsika mahafantatra, iarahantsika malala ny atao hoe olana. Izy io dia zavatsarotra, mety ho loza miseho, mety ho tranga sy fahasairanana ihany koa, ary anton-javatra mandreraka ny fo, manimba, mampikorotana ny saina. Zay no atao hoe olana. Ka raha tarihan'ny tompontsika eo anatin'ity lohahevitra androany ity, omen'ny tompo hery any mba hampita ny hafatra ho tafita aminao somatsara, dia ho sokafan'ny tompo koa anie ny fonao omeny fahatakarana sy finoana ianao androany dia afaka handingana ny olana ianao mivoaka eto amin'ity toeran'ity androany. Ary fanamby napetraky ny tompo ao anatin'ity lohahevitra ity tsy misy olana tsy va manomboka androany. Ho anao manana olana any amin'ny tokantrano, any amin'ny fiainanao, any amin'ny misy anao, any amin'ny fivelomanao, eo amin'ny lafiny rehetrarehetra, miaino tsara ary atongilany ny sofinao, fa androany anomboka hidina ilay fahasoavan'Andriamanitra mamaha olana, ilay herin'Andriamanitra mamaha olana, ary mamela ilaza aminao
fa misy olona mbola tsy mivoaka ny vavahady io androany ariva efa mivany olona ny eo amin'ny fiainany rehetrarehetra. Amen, 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 amen. Hosaraintsika anankitelo na anankefatra le izy mba ahafahantsika mifeny fotoana. Voalohany aloha mba ahafahana tena manampy anao dia aleo jerevantsika ny karazana olana mety misy, mety mitranga. Misy karazana olana zay tsara ho fantatsika ary tsara ny alalatsika azy, ary ao anatin'izay dia mepitatsika ary ho tonga ao amin'ny tanjon'Andriamanitra ianao androany dia ny fandraisanao vahaolana magaga avy amin'izany. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Voalohany ary aloha jerevantsika aloha ireo karazana olana amin'ny ankapobeny na dia maro tsy tambo isaina azy izy ireo dia andeha ho faritatsika amin'reto karazany anankefatra ireto. Voalohany, karazana olana manjo ny olona, mahazo ny olona, mahatratra ny olona, olana ara-panahy. Io ngeza indrindra. Io olana ara-panahy io indray dia misy fitsinjarana vitsivitsy. Voalohany, fahababoana ara-panahy. Hoy ny boky ny Timoty 2:2 hoe ny devoly dia nanao sambobelona ny olona mba anao ny sitrapony. Tonga babo, rehefa babo dia lasa andevo, lasa voafatotra, lasa voagadra. Inona le mamatotra, inona le manandevo, inona ilay mife ary tena hoe mamabo? Ny fahotana, ny fahotana. Zay ny sina olona na dia ao anatiny aza ny fikasana sy ny faniriana anao tsara dia tsy afa-manoatra izy fa tsy maintsy le ratsy, fiainany ratsy, fara-tsim-piainana zay no iainany, zay no ahitana azy. Babo ny fahotana, babo ny fahazaran ratsy, babo ny fiainana maloto, fiainana feno ota, dia hiala fa tsy afaka. Olana ara-panahy. Hoy bokin'i Jeremia miteny, zay zatra manao ny ratsy tsy afaka hanao ny tsara, tahaka ny leoparta tsy mahova ny sorany, tahaka ny etiopiana tsy mahay manova ny volokodiny, dia tahaka an'izany indrisy mampalahelo manana olana ara-panahy, aretina ara-panahy, na le atao hoe marary ara-panahy. Tao amin'ny bokin'i Isaia 1:9 misy teny manao hoe hatramin'ny falady ka hatramin'ny loha tsy misy fahasalamana, ratra, fatorotoroana, fery, miasimba. Tsy nentina ny ilazana lay zavatra ara-nofo io, fa nentina kosa ny tarafana le zavatra ara-panahy, le olana ara-panahy mahazo ny olona, dia ilay fatoram-pahotana, areti-pahotana manenika ny tenany ray manontolo ka hatrany ampalady, itongotra, voafatotra. Manana ny fahotana, faingananao ratsy,
faingana andatsadra faingana anono foana ny tanany maloto amin'ny ran'olona mpangalatra mpanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mpamono ankonana ary mpandatsadra mihitsy azangamba miakatra ihany ny lelany mpanaratsy mpanendrikendrika mpanosobotaka mpilaza laingy mpilaza fitaka mihoatra lavitra noho izany azy ny sofiny tia resaka voso-dratsy tia zavatra tsy mazavazava ny masony tia mijery zavapoana tia mampiaina ny masony manazatra ny masony amin'ny fahitana sy fijerena zavatra zay mahamenatra ny saina feritreretany ny fony eniky ny fery eniky ny ota eniky ny faratsi-piainana inona le zavatra tia ny baiboly resahana olana ara-panahy farariana ara-panahy fa eo amin'ny olana ara-panahy io ihany ity ny farany fahafatesana ara-panahy boky ny Efesianina 2:1 hoy Paoly miteny tao amin'ny fiangonana Efesosy manao hoe ianareo zay maty ny fahadosoana sy ny fahotana hoy ny 2:2 ihany 5 miresaka ao amin'io boky ny Efesianina io manao hoe mamono ny fahadosoana teraka fahafatesana. Jakoba dia manazava samy alay panahy ny olona rehetra raha tariany filany angoleny fa saingy zao le toyny ny fakapanahy rehefa torotoronina dia miteraka ota ary ny ota rehefa tateraka dia lasa mahatonga fahafatesana. Dia hoy Paoly manazava amin'ny boky ny Timoty manao hoe zay vehivavy na lehilahy manara-po amin'ny fafinaretana dia maty fahavelony. Ny tena mbola velona tepitsara ny fony ny organina rehetra miasa toy ny olona rehetra mihitsy izy ary mety mihaja ivelany fitiny olana maty fanahy maty ara-panahy lay maizy azy mihitsy no tonga maty no ny ota zay manjaka sy manapaka eo amin'ny tena ny ray manontolo. Nahoana moa ny olana zany olana ara-panahy zany? Tsotra ny antony satria na babo ara-panahy na marary ara-panahy na maty ara-panahy ny olona iray dia zao zava-doza indrindra tafasaraka amin'Andriamanitra tonga very lavitra an'Andriamanitra. Ary ny zava-doza dia ity raha ho avy ny andro sy ny fotoana zay ahafatesana zany olona zany dia ho any amin'ny elo mirehitrafo mandrakizay izy. Raha mbola mpanota ny toerana misy ny olona iray Alleluia. Natoy ny ahoana fomba fisehoana ety ivelany dia manana olana ny olona anankiray rehefa tratry ny olana ara-panahy. Eo iny olana iny fireto ny karazana olana manaraka olana ara-piainana. Be dia be ny olana ara-piainana zanaka taiza zafikely zaza natsangana taiza madity olana zany.
olana zany bananakinana ny fo nomena ny fitiavana rehetra amin'ny mahazanaka azy amin'ny mahazafy azy amin'ny mataiza an-trano azy kanefa nanao zavatrafa olana be za olana ara-piainana taranaka tenakavy mpiray-tapo miady tsy mifakahazo olana zany misy raha iraisana fanapatsinay tsy mifampiditra trano tsy mifandevo maty olana zany tena olana zany olana ara-piainana ray aman-dreny ny sarabella enatr'olona nitafiny le zanany lamba ny dadany ariatsinanana ny mamany ety andrefana hoaiza le ankizy olana zany ranomaso fianarana tsy miditra amin'ny loha ny avenira manjavozavo ny eso ny fiarahamoniny atsy an-daniny olana zany tokatrano mikorotana vato manitsakitsaka vato mampirafy olo-tinana matika olana zany tena olana zany marary zany mafy zany kanefa zay le atao hoe olana ara-piainana olana ara-piainana fanilikiliana fanaovana tsinitsinina mety ho any atokatrano mety ho any am-piasana mety eo anivon'ny fiarahamonina mety eo anivon'ny fianakaviana indraindray hitantaratra ny ampianaratra hoelikilika voatositosika zay tany andehananao rehetra tsy mba nahitanao fity any amin'ny birao ianao voatrerona any anaty bus ianao voatositosika ambaraky ny efa milahatraka eny amin'ny kafe sy mofo ianao mbola tsy misy mpanontany ihany olana ange zany tsisy mpanao combien olana zany mo tsy toy zany ve ny ainan'i Josefa tao amin'ny tokatrano nisy azy ireo zoky zay tokony mba hiaro hitsetra indrisy latsaka tao mifankalana io le zalahy io miseho ohatran'izao le zalahy io takan'izao mpanonofo io makatso makaroa io andao atao an'izao olana lehibe teo ny fiainan'i Josefa andeha tsy hijanona eo tsika fitiny karazana olana fahatelo amin'ny akapobeny olana arabola tao amin'ny baiboly dia nahitana olana takan'izany ohatra le voatantara ny mpanjaka faharotoko fa efatra vehivavy mpitondra tena rehefa maty le pasteur vadiny a tsisy mpiraratsony izy tsy tokony ahilikilika na oviana na ao anaty fianakaviana na eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny ny mpitondra tena sy ny kamboty satria tena nahitany olana ny toerana nisy andra vehivavy ny zanany izay kamboty no nikendreny ilay tompotrosa ho alaina mba hireklena ny kontiny olana arabola na i Petera apôstôly azy ndray andro dia nanana olana amin'ny endrika arabola teo amin'ny resaka impôt satria nanotanin'ireo olona izy manao hoe mipampianatra anareo tao tsy mba miraharahan' zany impôt zany tsy mandohetra ny mpampianatra anareo nataon'ny Petera valo boribory fa Jesosy nahita ny kasy ny situation ao matotoko fa 17 andiny 17 ry havana be dia be ny olana arabola amin'ny endrika samihafa manjon'ny olona kehitriny tsy fananam-bola tsy fananan'asa tsy fampina tsosy fantrana tsy fisina ho fatrano vidin-jiro tsy voaloha ekolazy tsy voaloha karama tsy azo vola very fananana rava vola tsy mivoaka
olana daholo ange zany olana zany olona eto amity toerana tsy izy no ananan'olona vola fa izy no manam-bola aman'olona ary valian'olona ny volany olana zany tena olana zany olana rabola vola tokony hivoaka fa tsy mivoaka tsy fantatra hoe inona ny tsy mampivoaka azy sasatry mivezivezy manao taratasy ary indray one ary indray one ary indray one reraka izy mifarany olana olana lo petraky tsika eo iny fitiany olana farany resahako olana ara-pahasalamana ara-pahasalamana tena le momba ny tena tsika arabaky te mihitsy ty resahana manaraky ty misy karazany be de be ny olana ara-pahasalamana misy olona tonga eto amity toerany ty couple tsy mety mahazo zaza tsy mety mahazo zaza mba faly ary manaraka ny torohevitry ny mpitsabo misy résultat kely de manomboka mipetraka le zaza forona ao anatiny ao efa faly ary indrisy volana vitsivitsy ateo arina votsitra tsy azo lasa ndray ony ndray mandeha indroa intelo olany zany efa mamoy fo efa very hevitra satria tsy mahazo zaza misy ndray tena momba mihitsy tsy miteraka mihitsy olana koa zany tena olana tsy miteraka efa niezaka efa niala nenina fa tsy mety mahazo zaza tsy mety mahazo zaza olana zany olana ara-pahasalamana aretina tsy mety sitana taditinao le vehivavy akiray resahany dokotera lioka mpanoratra ny filazantsara amin'ny toko fahavalo amin'ny bokiny ny andininy fahatelo amby efapolo izy mihitsy no nyteny sy ny mentionné-n'io vehivavy io ao amin'io andininy anankiray io maha dokotera azy hoe nandany ny fananany tamin'ny dokotera maro fa tsy nety sitrana tsy mateo a tsy marika tsy John fa ilioka ilay dokotera amin'ny mampanao fanafody azy no ny mentionné tao amin'ny filazantsarany zany hoe efa nisan'ny marary ny lahatra teo amin'ny cabinet médical ny lioka io vehivavy io fa tsy mety sitra sy aretina tahaka zany tongeto aloha natao scanera fa tsisy valiny mazava natao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hitanao hoe inona to ohatry ny negatif daholo zay lanontaniana fa inona mahatonga an'le izy ahoana mahatonga an'izany zay le olana zay le olana lasa misy olana manginy fotsiny reo aretiny isan-karazany misy olona eto marary fo olana zay olana tena mampalahery ny mieritreritra azy mampitomany ny jery azy mavesatra ny fo marary ny fo indraindray rehefa safotra mila tsy verina itsony ny ainy satria zay le olana ao reo aretina tsy voatanisa netomboan'io ange ohatry ny nisy zavatra ny voto kely zay tao hoe ohatry ny lohany kely ohatran'iny de teo mola izy de tsy fantatra zay nahatonga azy fa de io lasa lavaka be atonona lohana zazakely io ny efa rany de zao izy efa miandro fahafatesany zao hoe lany ny vola lany ny arena reraka ny mpitsabo reraka ny tsaboina inona no atao very hevitra satria zay le olana riavana
mety misy olana hafa zay tsy aro ho voatanisa sy ho voatonona amin'ny atsipiriany kanefa manjoanao tongeto amin'ny toerany ty androany andehantsika epita amin'ny fizarana faharoa inona moa no fototry ny olana ilaina ny mianatra an'izany mamantatra an'izany mba hafahana mahazo le tena vahaolana fatarina aloha inona moa fototry ny olana izy zavatra telo lazaiko reto a voalohany azadiny fa misy ny atao hoe fizahan-toetra Exodus 3:3 4 raha mamaky an'io andalatsoratra masina io tsika dia mahita zanak'Israely niala avy tao amin'ny ranomasina mena 3 andro tao aorianan'izay a tonga tao mara tady rano ny olona main'ny etaeta nisy rano teo saingy tsy azo ny sotroina satria nangidy olana raha mitoy mamakytsika ny 5:20 dia aseho an'ny baiboly ao amin'ny Exodus 5:20 tapany farany fa zao nizaha toetra azy ireo Andriamanitra no antony nahatonga an'io zavatra io misy olana tonga satria Andriamanitra zaha toetra ary mety misy olona angambeto izy ao anaty olana ny antony dia satria Andriamanitra mizaha toetra azy Andriamanitra mampandalo azy an'le fizahan-toetra dia lasa misy olana ny fiainana mandalo olana izy apetrakytsika ao iny fa ity ny antony zavatra faharoa tokony ho fantatsika ny olana dia vokatry ny fahotana veriko vokatry ny fahotana raha mamaky ny boky ny Genesis 3:9-20 7:20 7:20 tsika dia mahita ny zavatra lazainy ny baiboly desika fa tsika amin'ny anaran'i Jesosy no amakina azy mampina kely le volume micro ty mile toro mety azafady Genesis 3:9-20 hoy izy tamin'ny raha vehivavy mpitombo indrindra ny fahorianao sy ny fanananao anaka ao ary fahoriana ny terahanao zanaka nyvadinao ny atera ny fanindrinao ka izy no anapaka anao dia reo tsara fony mbola tsy lavo tsisy voambolana mikasika ny olana na iray azy fa voatafiditra ny ota sy afabela fa tonga dia tonga ho azy ny olana tombo ny fahorianao fa nananao anaka fahorianao no hiteranao zanaka ary mivadinao ny aterany fanindrinao izy no anapaka anao zay le teny tamin'ny eva fa jereo amin'izay ny toyiny hoy izy tamin'ny Adama satria efa nihain'ny feo mivadinao ianao ka ninananao ny avy amin'ny azo zay nandidiko anao hoe aza ninananao zany ozina ny tany noho ny aminao fahoriana ny nananao ny avy amin'ny androm-piainanao rehetra 7:20 amoaka tsilo sy hery ho anao izy ary hoaninao ny anana ny atsaha ny fahatsembohan'ny tavanao ny nananao anina mandra-piverinao amin'ny tany fa mba amin'izany nanalananao fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka tonga ho azy ny olana teraka ho azy ny olana riavana raha mamaky ny baiboly ray manontolotsika dia mahita ny tantarany ota sy ny tambiny ota ary afaka makatsokevitra lehibe anankiray matanjaka tsika fa izao ny fahotana rehetra
na taiza na oviana na oviana, na iza nanao izany, dia tsy afabela teo alohan'ny olana isan-karazany. Kaina efa namono ny abe na nanolana lasa tsy tafatoetra tanàna, renireny vagabond, mandeha makary, tsisy fitsarana, manana olana. Hoy ny boky Noabolana 4:7 manao hoe mahatondra hafa ao atrahatra ny van'ny olona ka tsy ho may. Hoy ny 5:20 toy ny misy maty vainafo va ka tsy ho may ny tongony. Ny ota rehetra na lainga io, na fitaka io, na halatra io, na fijangatsangana io, na favetavetana io, na fisolosolom-bady io, na fietsaram-belatsy io, na fanipoatsapy io, na fisotrotoky io, na fanaratsiny io, na fandotona sy vonon'olona, na fitiavam-boninahitra sy fitiavam-bola, na reka sy fankafizana n'izao tontolo izao, ny endri-javatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, na ho ela na ho aingana, hitondra olana goavana. Olana goavana. E dehibe ny tanora tonga manana olana satria noho ny safidy diso nankala ny fahamarinana fa tiany tsy fahamarinana. Firy ireo misento potika ny hoaviny, bevoka tsy manambady dia manala zaza sisy. Indra fon'Andriamanitra tsy nanarany mba amin'ny aingam-peny. Naninona no le ota dia latsaka tao anaty olana saribana. Firy moa ny ray mpianakaviana, reny mpianakaviana zay niezaka hiafina tsisy mpahalala tao anatin'ny fiainana fenota, kanefa mbe amin'ny andro sy ny fotoana ialany aina nantony vidiny lafo indrindra ka niantso ato sy nangataka famindram-po tamin'Andriamanitra efa indrisy iakamarony para loatra. Riavana fototry ny olana ny fahotana. Ka na hoaiza ny olona iray hitady vahaolana ny amin'ny fiainany, tsy ahita izany izy raha mbola mitikitra sy mitahiry mihazona ny fahotany, tsy hamotsitra an'izany, tsy hamela an'izany, ary tsy hiala amin'izany. Zavatra fahatelo amaranantsika n'ity fizarana faharoa ty, fototry ny olana. Azadiny hoe ny devoly dia fototry ny olana ihany koa. Mpitondra olana. Boky ny Apokalipsy 2:12 tapany faharoa misy ilay teny fantatsika loatra hoe loza ho an'ny mponiny tany sy ny ranomasina fa midiny ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany fotoany. Loza. Dika ny loza midika hoe olana. Nidina ny devoly rehefa nazera avy any an-danitra ka nazera tetỳ tany, tondra olana izy. Zay nahatonga an Jesosy miteny ao amin'ny filazantsara ny Luka 10 hoe za nahitany Satana latsaka avy tany an-danitra tahaky ny varatra. Ao amin'ny Jaona 10:10 tapany voalohany nilazany Jesosy hoe mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra, amono ary andringana. Jesosy mitantara ao amin'ny Luka 10 manomboka amin'ny 10:30. Ilay lehilahy anankiray niala avy any Jerosalema andeha hidina ny Samaria, azo ny jiolahy teny an-dalana. Inona ny nataony? Loza ny entany ny lambany. Toy ny tehiteny hoe nalany baraka, nampitanjany, naboridany,
rosonge zany noratrainy tena violence tsoroa matany mbola noratrainy rehefa saika maty zay vao niloza loza zany ny teko o mitantara voalohany toko faraka amby roapolo andiny voalohany misy teny mampieritreritra be eo amin'ny tapany voalohany amin'io andininy io hoe Satana nitsangana ampidi-doza tamin'ny Israely tsangana ampidi-doza ny ankizy lahy amin'ny zaza amin'ny tanora amin'ny ray mpianakaviana amin'ny rem-pianakaviana amin'ny tokantrano amin'ny quartier amin'ny fokotany amin'ny district mety ho amin'ny firenena mety ho amin'ny fiangonana koa izy tsisy olana tongatonga ho azy tsisy olana tongatonga ho azy avay zary ty olana atao tokantranoko ty e tsy tongatonga ho azy io sia malaza am'izao ty resaka livraison ty livraison livreur efa nandalo teo ny livreur e efa ao le entany e ay fazadiny fa ny devoly manao livraison isam-batan'olona isa tokantrano livraison na problème de gaga anao fiainanao milamina be iny ambony ambany tokantranonao ara-talàna tsara iny message kely tsisy dika ty manana vaovao tsara ho anao izay manana vaovao mafinaritra ho anao izay na inona olana misy ny vahaolana ankehitriny tokoa mantsy raha diniana indray mitompo maso ohatrany tototry ny olana feno rakotry ny olana ny tany mba manan-dramange ianao miantso fianakaviana any ampitan-dranomasina any nareo any milamina be tsisy olana ntsony any mifindra tia Madagasikara daholo ny olana dia aseny makakae sampazy izy deo sampazy ianao a hitatarany ihany koa ny manjo azy ianao mieritreritra hoe angamba ireny olona ambony olo manakanja olona mpanefoefo reny sy ahoy aminao avy telo eny avy dimy eny avy folo eny amin'ny anao ny olan'izy reny rakotra olana ny tany maro mamofo betsaka ny very hevitra tsy mahita lalakombana lalakizorana intsony misy atrefa kofekely tsisa mitazona azy tsy ho lasa dala misento fa tsisy mpiandry taraina fa tsisy mpiaino kikika fa tsy mba misy mandre hoy izany asina ny tongony tongeto ianao mbola misy ray azo antenaina Jesosy no anarany eto izy androany fatany momba anao rehetra eny ampelatana ny dosienao sy ny krekreanao momba anao sy ny zava-miafinao rehetrarehetra ary raha mety ianao androany efa vonin'izy miaraka amin'ny fanala hity rehetra anokatra ny varavarana idiranao ao vaolana makaka de raha ny tompo fa tsara izy tao amin'ny baiboly debe ny olana mivahan'Andriamanitra mivahany Jesosy mosary ngeza be tany Samaria nihinana ny tsy fihinana ny olona tamin'izany tsisy hovidiana ntsony na paty jaune na macaroni na vovo-katsaka eny fa na de ny voandalana azy tsisy tsony fa Andriamanitra niditra tseritra tsy olona ray tsy olona roa tsy olona folo fa ny vahoaka rehetra tao Samaria na ndray vahaolana mahagaga nivahany problema raha-tsakafo ndre mandeha de ny ambony sambo ny mpianatra tojo olana toain'ny rivotra nisy alon-drano nanonja ny ranomasina saika difotra ny sambo kely
olana zany. Ninninona betsahany teoria, misy fotoana pirina izy ireny ary tsy azo atao ninninona intsony satria misy limitiny ny teoria rehetrarehetra. Ilay Jesosy tsy mba misy limitiny, tsisy limitiny. Afaka mampisy ny tsy misy ho anao izy zao dia zao. Afaka mamany olana rehetra nandritry ny 10 taona izy zao dia zao. Ny problema misavovona toy ny tendrombohitra karatra, azo ny alamaka toy ny lemaka betsy mitatatra zao dia zao. Tsangany Jesosy, teneniny ny rivotra, baikony ny tafiotra, zatra ny ontsy, tony ny rano. Manomboka am'izao amin'ny 2:10 minitra zao, ho tony eny ny fiainanao, ho tony eny ny fiainanao, tsy letika ny sambonao, ho tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, 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 amen. Ity lehilahy anankiray teraka jamba, rehefa amin'ny filazantsara ny Jaona 7, efa trany embroaka izy efa jamba. Efa izay ny toerana nisy azy. Olona nange zany e. Eritrereto hoe anao ditsoka kely iny, adidinao efa may ianao hatramin'ny torohevitra, torovoana rehetra efa saika nataonao. Ahoana nanalana an'io e, atoany e, asiana sakay pilokely ony, dia asiana sakamalao, dia takosokosenana amin'ny misy olona koa le tsy matahotra an'Andriamanitra, asiana superglony. Tena mba ratsy fanahy kosa. Noho ny famaizanao dia efa saika ho ataonao. Fa nen'ity lehilahy ty teraka jamba, maizina atoandro, maizina amin'ny alina, maizina. Sofa ny fanena tamin'ile mpamaha olana tsara indrindra izy dia Jesosy. Niona tamin'i Jesosy, miresaka tamin'i Jesosy. Efa miona amin'ny Jesosy ianao zao ato anatin'ny teniny. Efa miresaka aminao Jesosy zao ary manoro hevitra anao fovany ny problema anao androany. Nosorany Jesosy fotaka ny masony. Teo i Jesosy, mandiany ianao, mankalesa ny amin'ny fariato e Siloamo, sasony masonao. Tsy miady hevitra izy. Ho antsika manana olana aza mba tia miady hevitra. Zay asain'Andriamanitra ataonao dia atao vaingana. Zay lazaina aminao dia ankatoavy. Lasa izy nakany Siloamo, tonga tany dia nakarano dia ny sasany tokoa. O ny sasy, mivaly olana, valy olana. Firy ny tiandray vahaolana androany azafady. Hitanao Andriamanitra, hitanao Andriamanitra, hitanao, hitanao. Ho iva problemanao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tadidinao le mpivady vao manomboka ny fondation ny tokantranony dia olana taokana. Eo mpanaovan-draharaha izy devolinge dia tena tianala baraka anao akitsirano zao, tiana boritana anao mason'olona fotsiny zao e. Laniny zy fanasana vao manomboka, inona ny atao? Eo Jesosy le mpamaha olana. Aza matahotra ianao ninninona betsaky ny olonanao androany, aza matahotra. Mivaly anaran'io androany e. Natsony Jesosy, tsy nafenina azy ny zavatra nisy, tsy taitra akory Jesosy. Ny olona tsy efa mitebiteby, inona no atao? Ahoana ny atao? Raha raty izy. Vetivety kely namahany Jesosy an'ile olana. Indray mpimaso, tovozina, zitsy lany lanina, rokenany mandy vato, sisa tsy lany anasatongotra. Satria nahoana? Tao le mpamaha olana mahay indrindra. Raha nyresakitsika teo hoe
fototry ny olana ny ota, mety fototry ny olana ny fizantoetra, mety fototry ny olana koa ny devoly. Tena mariny zany. Raha vao mandalo ny ramaka tsy maintsy mainy tanety. Tsisy toerana, tsisy tokantrano, tsisy surface ka ny lalovan'ny devoly ka ny alamaina. Tsy naitsy misy olana. Misy olana. Azay ny tokony tsy ampiaotraotra atsika mihitsy. Amin'ny fotoana aterahany olana amin'ny tokantranonao, manana finoana ary manana fisokafana sy fahatakarana hoe sao dia nisy devoly nandalo teto. Fandalovan'ny devoly mitondra olana. Fa ny fandalovan'i Jesosy amin'ny fiainanao androany hitondra vahaolana mahagaga ho anao. Amen, 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 amen. Jesosy ny vahaolana. Alleluia. Zay marary rehetra tonga ao amin'izao fotoana izao, hovahan Jesosy olanao ara-pahasalamana. Amen. Amen. Be dia be ny mirakla nataon'ny tompo teto lo volana vitsivitsy ny fandimby zay, ary tao anatin'ny alady ny fandimbindimby nandritra ty taona 2025 ty. Anankiray miavaka amin'ireny lehilahy jamba, mbola tsy hain'ny président iny, ho arivo azy. Lehilahy jamba. Inona ny seho? Nentin'olona teto izy. Zay ny ampirisihana antsika tondraha olona foana. Na tsy afaka ary izy tatano. Tonga teto ao izy. Nindrana ny zanaka anabavika hitondra ny fiarako ty. Jamba ao izy. Fa tamin'iny Pentecoste iny, vita amin'ny fivoriana teto. Latsinainy ny Pentecoste. Nahita manjavozavo kely ao izy vao nihiratra ny fo maraina. Rehefa niarina teo am-pandriana izy, akory ny agagako sy ny atairako sy ny afaliko, sitrana sy afaka tanteraka. Alleluia. Ao fay milanitra ny tanana dia sy ho alleluia any Jesosy. Zany Jesosy zany no amany olanao amin'ity maraina ity androany. Tsy pasteur, tsy zay telo mirahalahy reto, fa Jesosy mihitsy le mahita ny fiainanao ny miafinao reto. Alleluia. Misy reto fianakaviana anankiray nanao demande de visa. Fa nandeha teny amin'ny TLS contact. Nandeha indray mandeha, refusé. Mafy io environ 2 millions d'ariary very any fotsiny, tsy remboursable. Tsy ahitaitra nefa le zavatra andehanana. Fa misy antony lehibe, nakabana indray mandeha, fanroany, fantelony, refusé. Fa tonga teto izy. Tonga teto. Zao ny problema pasteur, zao ny problema. Mety misy tamin'ny mpino takorin-drano nahita ny nanatonany teo. Zao ny lazaiko hoe oeto le dossier, oeto ny passeport, oeto ny formulaire, oeto ny assurance, oeto. Dia tongava eto fa eto Jesosy. Mbola eto amin'ny fohy be zany Jesosy zany asa matahotra, asa miororo, asa malahelo, asa mamoy fo, misy Jesosy eto, misy fanamasina eto. Teto ny nametrahan-tanana. Ny tananareo ilany mitazona an'le dossier, za kosa hitazona amin'ny tanako an'ila, sady anandratra amin'ny tanako amin'ny lanitra. Hivavaka tsika. Nataony vavaka. Déposé latsinainy, nagaga 15 jours ny traitement de dossier. 15 jours. Zay ny aingana indrindra. Fa dans 2 jours mahery kely, naray téléphone sy mail. Afaka laina amin'ny passeport nareo. Tepitepy izy andeha haka ny valiny. Jerena tany. Visa accepté.
efa niampitan-dranomasina izy menakavy amin'izao fotoana zao. Anio tsy mizatavan'olona Jesosy. Anjaranao koa androany, anjaranao koa androany, anjaranao koa androany. Inona le olanao androany? Olana ara-panahy ve? Olana ara-panahy. Babo ianao, marary ara-panahy ianao, maty ara-panahy ianao tonga eto. Saotra ny tompo amin'ity marainy ity no amahan'i Jesosy ny olanao ara-panahy rehetrarehetra. Ho tapahany fatoranao, ho vaniny tranomaisina mitazona anao, dia olona afaka nehanao androany. Raha mpifoka sigara ianao hatramin'izay, tsy ho tia sigara tsony ianao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny olanao ara-bola tsy nentina hita asa hatramin'izay, mampalahelo ndrisy, tsy hitanao izay atao. Ny ankonana tsy maintsy mihinana, nangataka ianao fa latsa no azonao, esteny no azonao, tonga hatramin'ny enana ikaramana salamba aza ve dia tsy ahita asa ho atao ianao. Anio aza malahelo. Ela ny tampitomany ianao fa manomboka androany dia ampifaly ianao Jesosy. Amany problemanao sy ny olanao rehetrarehetra. Amen. Inona ny olanao? Inona ny problemanao? Anio olana ara-pahasalamana efa eto Jesosy. Anasitrana anao izy androany a. Anasitrana anao izy androany a. Isy fahagagana hipoaka amin'ny tontolonao ara-pahasalamana androany a. Isy kansera tonga ty anjavona ho an'izay mino eto androany a. Mafy ny amenna azafady. Ao fay ty amenna, ty amenna, ty amenna. Roay amin'ny finoana ny devoly fahasamatahotra, asa misalasala, asa mangovitra. Efa eto Jesosy zao. Efa midina ao anatinao izy. Ary amin'ny fomba tsy hitakariny saina no ikitiany tanany sy ny heriny. Dia anjavona ny fivitosana rehetra, foroporona rehetra manelingelina ny anatinao any. Io aretim-ponao io, olana nandritry ny taona maro ny taizanao. Mandra-paoviana no hitezany io aretim-po io anao. Tsojano anao androany. Ny herin'Andriamanitra ne no hitaizanao manomboka androany. Ny herin'Andriamanitra ne no hitaizany fonao manomboka androany. Amen. Iandro vasiko amin'izay ny pharmacien sy ny pharmacienne hoe aiza le clientsika iny. Oh, efa mivany Jesosy ny problemany. Taiza ty oviana tao amin'ny fohy be akoron-drano alato lo volana Aogositra. Sitrana ny areti-pondrika tsy miverina intsony. Efa lasa olona mafitoto mafisoka ary feno finoana sy feno fahasoavana. Vonona hiatrika ny adiny isan'andro ary isedra ny devoly andresy mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha alinahitra. Da ino ny tompo ianao e? Fitino anankiray lazaiko farany. Asio aleloia aloha. Jesosy mpamaha olana. Fa ny olona nandray vahaolana tao amin'i Jesosy koa, tonga mpamaha olana koa izy. Rehefa nino nateraka indray, tonga olon'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra, fa olona hafakely izy. Lay atao kristianina marina, olom-bavontsy, olon Kristy. Ianao zany, ianao zany, ianao zany, ianao zany frera. Dikan'izay, izy avy mino tonga eto androany. Tsika rehetrarehetra eo zany solution daholy. Tsy problema fa solution. Ka raha ao mitokantrano misy anao ianao a, tsy ianao ny mpitondra olanao, fa ianao le mpamaha olana ao. Raha tonga ato amin'ny fiangonana ianao, tsy ianao mpitondra problema eto a, tsy ianao mifototry ny olana eto a, fa ianao mifototry ny solution eto. Iengany mba tenao zany marina, fa raha itsika ireo solution daholy. Mamiratra no aviny ty Madagasikara ity. Resaviko kely fotsiny dia hivavaka tsika. Jona tonga olana ho an'ireo mpiara-dia taminy no tsy fakatoavana an'Andriamanitra.
olana avy ao amin'ny tokantranoko. Sao dia mba izany olana eto amin'ny firenena, sao dia mba izany olana eto amin'ny fiarahamonina. Raha tsy mankatohan'Andriamanitra aho, mety ho zany, mety ho zany, mety ho zany. Tsy ny fisehoako ivelany, nanao ranomanitra na farana tany Quebec za, kanefa iza tsy mpakato. Zany problema eto, zany problema eto. Jereo tsara iakana, tonga olana tao amin'ny zanak'Israely, tonga olana. Facteur de blocage. Satria mpiteniteny foana, mpanao foana, mpampity 12 ho an'ny ankohonana, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny tokantrano vady aman-jany, ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena. Ho iapana hitany Eli dia hiampangasy. Azoko ianao ilay mpampity 12 amin'ny Israely. Rehefa miverin-dalana tokoa mantsy ny olona, ahiliny any amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny fahavoazana sy ny fahampitena. Iza momba androso ny fiangonana. Zao ny ataon'ny pastery, zao ny ataon'ny rahalahy mpiandraikitra anay eo e, zao ny ataon'ny mpitory-teny laika ireo e, zao ny ataon'ny tsy ny fanomezantsiny no mamaha olana, fa ny fipetrahako eo amin'ny andraikitra misy ahy sy ny fankatoavako an'Andriamanitra, fietsehako araka ny teniny. Dia mampahery eo andro any, ovay le fijery, ipepao amin'ny toky tsy nety nataonao, dia makany an-tsara toerana nanendrenanao, ny fitianananao, ny atsonanao, pino ianao, kristianina ianao. Tokony ho centre de solution, élément de solution, manomboka amin'ny tokantrano, eto amin'ny firenena, eto amin'ny fiangonana ianao. Zay d'accord rehetra ary anao amen na re. Misy olona ho ampiasain'ny tompony manomboka androany. Ama olana ao anatin'ny fianakaviana misy azy, ama problema amin'ny orinasa izay iasany, isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainany sy ny fanompony, tahaka ny Josefa tany Egypta nama olana ny firenena. So dia mba olona veto amin'ny Jesosy namonjy namindrasany ty Madagasikara ty e. Tena resy lahatra amin'izany ahy e. Tsy olona mitady voninahitra na laza na vola sy arena re tsia, fa olona tena mahatsapa tena hoe manana tidy sy andraikitra eto amin'ny firenena, ampiverina amin'ny malagasy amin'Andriamanitra, ampitodika azy indray ialany amin'ny saritsary-pivavahana, fa tena hidirany ao amin'ny fifoasana marina sy madio. Eraina ny tombo fa tsara izy. Ahoana ny atateraka amin'izany? Ndotsika n'olo-tena, ndotsika angataka hery, ndotsika angataka amin'ny fanahy masina. Tanora vahaolana, sekolelaty mitondra vahaolana, renim-pianakaviana mpamahaolana, renim-pianakaviana mpamahaolana, service d'ordre mpamahaolana, rehetrarehetra mpamahaolana. Ivany ny olana any amin'ny isam-piangonana any, olana ara-bola iva, ny olana ara-materialy iva, mety olana ara-panahy ivany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola misy ray azo antenaina, atrakao ny loha e, atanjao ny fo e, asa matahotra e, tianao Jesosy. Tsy aloha hivavaka tsika présidente ao zay izay a, hitsodrano atsika ny ray aman-drenitsika ao aoriana izay hira izay. Tsangany eto izay telo mirahalahy, manasanao ahitsangany eny am-pipetrahana eny, manana finoana. Raisikely ny tanan'ileo akaikinao dia teneno izy hoe azakivy, mahereza, andresy ianao. Mas ele é mafbe.
lasa feno fanahiny, feno tahotra any hoe mbola misy ray, mbola misy ray. Mafimafintsika rehetra fa mbola misy. Jesús un furão e fala que sai, a tudo antes Jesús un furão na tua sangue que vai maleva cadê maleva.